Miarabantsika mpanaraka ny fandarana eto amin'ny MBS TV sy ny onjam-peo MBS 95.4 FM ao anatin'ity fandarana manokana ity. Vahintsika Andriamatoa Gilbert Raharijatovo izay efa fantatry ny be sy maro, ministra teo aloha, mpanao gazety teo aloha ary mpamakafaka politika. Miarabanao Andriamatoa Gilbert Raharijatovo, elaela ianao izy tsy tonga teto amin'ny MBS. Elaela fa aiza kosa moa dia ela zavatra voainga antsika nyresaka teto. Ya, Andriamatoa Gilbert Raharijatovo, herinandro izay netomboan'ny fampielezan-kevitra ao anatin'ity fifidianana filohan'ny Repoblika ity ao anatin'ny fihodinana faharoa tsika izao. Tonga amin'ilay vinavinanao volana vitsivitsy lasy ity izay hoe tsy maintsy ny ray amin'ireo acteur majeur ireo no hiatrika ny fihodinana faharoa. Io tokoa io fa mifanatrika Andriamatoa Rajoelina sy Marc Ravalomanana. Inona ny famakafakana azonao entina amin'izao fotoana izao? Prévoir un résultat final. Na résultat final na ny fizotra ny fifidianana amin'ny ankapobeny. Za dia mbola manamafy fa zay matanjaka amin'ny haute terre centrale. Zany hoe zay manomboka hatreo Ambatondrazaka, faritra Ambatondrazaka, mahazo kely lafiny Tomasa, Mandrapatonga ny Osy no mandresy eto Madagasikara. Zay io ninona ny antony de zao. Ny antony de satria tsy inona io no ataontsika hoe faritra be mpifidy indrindra, zone de concentration d'électeurs eto Madagasikara. Raha eto amin'ny renivohitra amin'ny province satria tsy province Antananarivo fotsiny resantsika amin'ny rahalahy io fa le ampovoany fa ny ampovoany zany hoe le épine dorsale de Madagasikara iny zany. Iny tsinona iny amina géographie eto amintsika iny bebonina indrindra. Ary jereo tsara fa raha eto Antananarivo fotsiny ohatra na eto amin'ny faritra Analamanga ny arrondissement anankiray dia manana mpifidy efa mifanahtsahana amina région manontolo any amin'ny faritra eto Madagasikara. Donc tsisy avanzahany koa reo commune madinidinika manodidina Antananarivo reo commune manodidina Antananarivo manao an'le resaka hoe grand tana. Zay matanjaka amin'io zany no matanjaka eto Madagasikara. Raha jerenao koa nefa ny tantara ny fifidianana rehetra teto amin'osy hatramin'izay dia zay foana ny manamarana azy raha vao élection nationale le izy. Amin'ny ankapobeny ve efa sa manatsidika ianao hoe mizotra makany amin'ny fandresen'ny candidat Marc Ravalomanana le fifidianana, satria raha raisina io faritra ny tanysainao teo io mitarika ny candidat Marc Ravalomanana tamin'ny fihodinana voalohany aloha amin'ireo. Tsy tena hoe amin'izy rehetrarehetra aloha fa amin'ny ankapobeny amin'ilay faritra tena be mponina. Zany hoe efa sa mametraka an'izay ve Andriamatoa Gilbert mametraka an'izay misy condition kely fotsiny. Condition kely de zao. Amin'io faritra mbola misy 2 millions tsy mifidy. Zay io le ataontsika hoe nanao ina moa zay le tsy nifidy, tsy nandeha nakany amin'ny fifidianana na tonga n'ilay tsotra ngambany. Tsotra lista satria voasoratra anaty lista ireo olona ireo. Ya, ndraindray voasoratra anaty lista. Na le hoe nieritreritra hoe zay tsy tanay izy hofidiana, io le atao hoe indécis. Zavatra nisy teto nefa raha ny tantara ny président Ravalomanana hatramin'izay no jerena de fiefy ny président Ravalomanana ireo zavatra ny teneniko teo reo. Fiefy no zany hoe ao anatiny io izy no matanjaka indrindra. Nefa izy any amin'ny faritra hafa akoatra ny Toliara ngamba sy Toliara sy Mananjary sy Dego, zay ngamba no teo no ataontsika hoe tany izy nisy elanelam-bato be dehibe fa sy zay mitovitovy tolotolo any amin'ny faritra. Ravalomanana zany matanjaka amin'io faritra io zay fiefiny naturel votery azy. Reo le tena manao misidentifie en président Ravalomanana, reo le mieritreritra ny président Ravalomanana mitovy fijery aminy nitondra zavatra be dehibe taminy. Reo le nietsika raha ohatra ka lasa tany amin'ny Afrika Atsimo Ravalomanana mbola nietsika foana reo. Mbola tsy nisy zany teto ka atoko politika raha vao niala teo amin'ny fitondrana ka mbola nisy foana nandritra ny taona maromaro ary mijanona atao amin'ny resaka atao magro nietsika foana. Io le ataontsika hoe magma électoral io.
ka ianao miteny teo hoe ianao ve samandroso fa ny président Ravalomanana mandresy raha ohatra ka io izy iny zany hoe efa nitsy izy teo raha ohatra ka voahetsiky ny mpanaraka ny président Ravalomanana reo le ataontsika hoe magma électoral somary natory reo satria lasa tany Afrika Atsimo izy de nisy absence lavalava teo amin'ny paysage politique normal be zany ka raha ireo zany no voahetsika mahatsiaro ndray le resaka hoe dada mahatsiaro ndray an'le resaka hoe ramse mahatsiaro ndray le resaka hoe ray aman-dreny sy ny sisa de mandeha io zany hoe ao anatin'io zany ny travail de communication eo amindreo faritra reo zany no tokony mafy be anetanandreo anetsika andreo lesaka hoe magma électoral natory na indesi tam'le nijanjana teo le indesi aloha le hoe tsy hitan'zay ale satria be de be zareo be de be loatra le candidat de ozy zareo hoe tena normal koa zay hoe andraso aloha mba any amin'ny deuxième tour tsika misafidy fa aiza koa novidina am'ty vahoaka be efa tsy fankahitana ty reo zany no nijanona tao zany hoe raha ny tena marina dia réserve de voix ny président Ravalomanana reo tavelo reo nahoana resaka tsika eto tsy resaka hoe mitongilana tsy mitongilana le zavatra fa zavatra analyse misy teto am'ty faritra ty zay ary Ravalomanana rery atram'izay no afaka miazona an'io électorat io na mbola matory aza fa ny fanjakana rehetra mipetraka teto zay atoko politika nionana teo amin'ny fitondrana de tsy datsony divitra dolidoly very any dolidoly rehetrataratra tamin'le fiodrinana voalohany tam'zay izy ka io zany za de natoky fa tamin'ny fiodrinana voalohany ny ray amindra-jaonary mampianasy andro rajoelna no iona amin'ny Ravalomanana zay ny tenako taminao amin'ny deuxième tour zany hoe izy no manana électorat stable teto dizy eo ka raha hainy mpiaradia amin'ny Ravalomanana io resaka hoe ndao etsetsika any mifaritra rehetra zay misy an'io magma électoral io fa izy efa mitety any Madagasikara amin'ny fanaony io de efa mandeha izy manao an'zay zavatra any avaratra reo lazakanao fa mihetsika be ny zanaka avaratra amadika an'lay resaka an'le ina moa le tamin'ny fividianana premier tour satria somary resy ny président Ravalomanana tany ary nanao déclaration zanaka avaratra hoe zay hitsangana am'zay anina moa sy te anona amin'ny président Ravalomanana za mihitsy fa mety anova zavatra be de be zay ary zay no nolazako anao hoe raha ohatra ka mihetsika reo rehetrarehetra reo dia mazava ho azy fa président Ravalomanana manana tombo be de be satria raha ny ambany vohitra koa joro tsara fa matanjaka ane ny mpifanandrina amin'ny président Ravalomanana raha am'le ville côtière tanàna lehibe reo le ville côtière tsy hoe matanjaka be makaiza moa fa akoatra ny Tuliara sy ny anakareo fa raha ny ambany vohatra ndray dia manana tombo be de be ny président Ravalomanana anatin'zay azahokanao hoe raha ohatra ka vahetsika reo le magma électoral miainga eo tam'reto haute terre centrale reto malalaka be mihitsy ny andreseny ao anatin'ny fiodinana faharoa raha ohatra ka miasa be zany ao anatin'le communication mamerina indray an'zay fahatsarovana zay moa zavatra anankiray napatsahivoko anao fotsiny fa za moa nanoratra ny tantara ny président Ravalomanana de fa navoakako tamin'ny Facebook tsy kelikely hoe iza zany Ravalomanana zany ary nampahafantariko ny olona hoe zao io Ravalomanana io ngeika sala am'zao ary zay vitsy ny zanaka malagasy isy identifiavan'ny olona irerean'ny olona ao anatin'io zany hoe le zay aloha tsy hoe anina fa itsika zany manana olona mitsangana sala am'reny manana olona zay lazainao hoe niainga tamin'ny tsy misy de tonga nametraka empire anankiray teo tamin'ity fireneny ty ny olona manana ny azy manana ny Dassault manana ny Rockefeller marana sy ny sisa ny etsika manana ny hoe Ravalomanana manana ny hoe André Ramarson manana ny hoe André Tsitoaina manana ny hoe raha manandray be sy ny sisa reny zavatra reny zany important be ny amoatsika zao anatin'izay aka itsika am'izao fotoan'izao mahita hoe tsika manana an'zany atao hoe Ravalomanana zany self made man
self made man otsika ary zany zavatra any anisany anankiray nalefako to anatin'ny Facebook afantaran'ny olona anazy hoe inona zany na tonga zany olo zany ary mahatonga any olona ho curieux be mijery an'le zavatra am'izay fotoan'izay ka zay novako hoe raha ao anatina traikefa zany hoe ahitan'ny olona hoe olona salaminina ny tokony hitondra ty Madagasikara tya manana an'izay tombon'izay ny président Ravalomanana satria izy ihany namoraka inona ndray moa nitadiavinao raha ohatra ka afindra any amin'ny fitantanana ny firenena fahaizana mitatana ankapobeny ao amin'ny Raharijatovo efa zava-dehibe ne zay efa zava-dehibe zay novako hoe ny olona salam'izany ny veriko fa ny olona tsy maintsy atsapan'izay ny antony atsapan'ny olona an'izay de zao mafy be ny nahazony vahoaka tato anatin'ny fotoana lavabe zay tena mafy nahazony vahoaka mafy nahazo vahoaka de mahatsiaro azy tamin'ny andro ny tondrany président Ravalomanana ny olona nga mametratra hoe ianao anisan'ny ny nanongana Ravalomanana sisy tena marina zany raha nisy olona namolavolana ndray matoa andro rajoela ho lasa ao amin'ny d'état tamin'io transition zaho atrio reo namany rehetrarehetra mbola tsy teo tamin'ny 2008 zano niaraka tamy satria nahita anazy hoe mba mety anova zavatra eto Madagasikara fa namerina ny fitondrana transition vao niasa napididoza teto amin'ity firenena ity ka raha raha ny transition ny kritika ny zavatra nisy rehefa aveo zay tao anaty transition milaza aminao fa tsy afaka miteny ary matoa miresaka am'izao fotoana sao hoe tsy nisy zavatra marina fa tsy niresaka fahaizana mitatana n'ity firenena ity tamin'ny resaka fahamarinana sy ny sisa zay ihany le veriko hoe hita ao ary zay tombony ho an'ny président Ravalomanana angamba le tsy fahombiazana rehetra tao arinany nataony tao arinany tondrany an'ity firenena ity ny mety ampiverina ny olona ny mety ampiverina ny olona ary za miteninao fa raha mijery an'iny ianao ohatra hoe miaingeto ianao ka mandrapatonga ny atsoromandidy na eto ianao ka mahatonga ny vakinedina na ny andrefana antiny mandridrano sy mandrapatonga ny akazo be sy ny sisiny za miteny fa mahatsiaro an'izany ny olona hoe tamin'ny andron'izany zao ny zavatra nisy ka zany zay moa zavatra maro tsika mirahalahy moa miteny an'le koa le contexte global zao manosika ho azy ny olona makany io ty hoe tsy torinao teny ny olona hoe zao de ataoko an'izao betsaka za hitoroteny zay natao tamin'ny vahoaka fa diso fanantenana foana vahoaka fa ny zavatra nisy tsy hita zay mety tadidy vahoaka anatin'io zavatra hoe mora ny mivary tamin'izany tsy nisy aneny zany hoe tsy fandripahalema zany tamin'izany ohatra ny lamina ny fiainana manodidina teo Tananarivo tamin'izany nisy discipline de ny olona miteny hoe ka am'izao fotoana zao nge madame Ravalomanana no mitatana Tananarivo manino izy io no mikorota fako alola zaiko anao ary zay tokony fantatro ny vahoaka zay io fakona Tananarivo io ane ka ny sanva ane ka miankina amin'ny ministeran'ny rano zavatra tsy malala zany ary io resaka famille le resaka an'le hoe tanàna Tananarivo mikorotana amin'ny lalam-pivarotro sy tadidinao ngambandre asa izay tamin'ny fiandohany hoe taona 2018 ty nga misy raha tsy diso nisy resaka hoe fandamina amin'ny resaka taxi aviaizany nanotra n'le mpanao taxi io aza mandeha makany fitondram-panjakana nanao an'izany fitondram-panjakana nataony izy ty tamin'ny andro rajaona ary mampianina ny ASVM nanao hoe aza mandeha makany fa tadidiko tsara mpivarotra tamin'ny resaka hoe mitsangana ny syndicat mpivarotra zay tsy ala any amoron-dalana de rehefa jerena politizenao azy le mpivarotra ahoana moa ohatrany hoe fanjakana kely anankiray ao anaty fanjakana ny merika tsy miaraka amin'ny fanjakana kapobe nefa zavatra tokony ho fantatry ny olona fa ny fanjakana za tsy manala ny madame le maire ao anatin'le resaka fako fa tokony fandrindra ny resaka fanjakana fohy be sy ny mairie na Tananarivo ninona hevitra politika rehefa na inona tsy mitovy fa tokony fandrindra reo fa zao le tsy fandrindrany fanjakana eo ambony manao an'le politika anapotehina an'le adversaire politika mitondra an'le mairie eny mitonga mampitonga na Tananarivo fa zao tsara fa tamin'ny andro Ravalomanana ne Tananarivo ny lamina satria président ny république sy ny team no mitondra na Tananarivo tamin'izany fotoana zany de ny lamina inona ny zavatra tsy vita tira tsy gaga teto Tananarivo hoe nizotra tsara Tananarivo ary zay zany no tadiavintsika am'izao fotoana zao hoe raha mbola discipline monsieur Joël raha fametrahana ny discipline sy fandaminana ankapobeny ao anaty tanàna anankiray za fa mbola tsy nisy nahavita salon Ravalomanana teto raha ny fampandrosoana ny any ambanivohitra mbola Ravalomanana anao an'izany teto
raha ny famatsiana ny vahoaka ka tonga tany amin'ny vahoaka daholo ny zavatra rehetrarehetra mbola Ravalomana nanao an'izany teto io mantsy isaky miresaka mantsy ny mpanohitra ary zay tam'izany fotoana zany tamin'ny andro transition io Ravalomana naka ny tany teo antotam-pianaka sisy atratsotaka nakanaovana abattoir zay ngamba io resaka io tam'izany fotoana zany fa jereo tsara 100,000 hectares ny namidiny transition tany mpanjakany ary zay tsy teo am-palatana ny président Ravalomana ngamba zany tamin'ny débat omaly zavatra fantatry ny olona ange zany any amin'ny communauté internationale ange zany tadiaviny mpanao gazety hitany ange zany mifaritra manodidina Antananarivo lafo daholo etra nanomboka tamin'ny transition zay tany kely 2 hectares sa 2 hectares sa 3 hectares sa 4 hectares sa 10 hectares io no isaky mihetsika de io no avoaka eo foana fa le 100,000 hectares tsy resahana zay nanaovako anao hoe ao anatin'ny zavatra io zany manana andraikitra lehibe tsika ary zay ny devoir angeza be ho an'ny olom-pirenena mba hamerina ny Madagasikara ty tsy resaka hoe Ravalomana iza fa tsika mitady izy hamerenana ny Madagasikara eo amin'ny laoniny fa mafy ny nahazo ny firenena tam'izao tamin'ny Ravalomana tsy isy dalo na tonga dalo ane de ny fivarotana omby sur pied bœuf sur pied tamin'ny andro transition de laza am'izay fifanenjehana isan-karazany ary tao anaty fitondrana nisy tao anaty fitondrana no vaendrikendrika tao anatin'izy hoe anisan'ny commanditaire ny resaka dalo tam'izany fotoana zany ka zay nanaovako anao hoe raha io raha tao arina ny tondrana Ravalomana manenina daholo ny olona am'izao fotoana reo takizay tamin'ny ranotoy reny zavatra rehetrarehetra reny ka io tsy fanenjehiny io ary tsy enjehiny io satria zay olona hitondra eo amitsika de président ny Madagasikara ny anarany na iza hitondra eo fa ny zavatra iraritsika fotsiny mitondra nyty Madagasikara ty mila expérience ty mila fahaizany ty ary mila fandaminana ity fa io tsy resaka fotsiny lazalazaina fotsiny amin'ny tana vaoka hoe ataoko an'izao de ataoko an'izao de ataoko an'izao io hoe samy mahay miresaka an'izany ka na zazakely 12 taona raha ve tsy ahitany hoe raha zany no président de république de ataoko an'izao ty fa hoe amin'ny fomba ahoana sy amin'inona no atao anaovana an'izany de tonga de raisiko mihitsy zay fanazavanao faraparan'izay nilahady teo no nitaterana ny fifanatrehana voalohany teo amin'ireo candidat anankiroa reo zay miatrika ny fiodinana faharoa mino fa nisany nanaraka an'iny ianao inona ny mety hoe zavatra azonao tsoahana tao anatin'le fifanatrehana ireny samy manana ny fomba fijery moa ny olona tsirairay fa raha ianao manokana mazava ohatsy fa ny olona samy miana ny fomba fijery ny arakaraka zay fandehanany fony io raha iza zao nao anatin'izay zavatra tsy analyse tsony ny resahako aminao fa le Raharijatovo manona Ravalomana ny antony de zao no resahako anao azy ny problème tsika de zao rehefa eto amin'ity firenena ty dia isaky ny miteny ao anaty propagande de ataoko an'izao de ataoko an'izao de ataoko an'izao fa tsy mamoaka mihitsy hoe ahoana nanaovako azy nefa zay ny tadiavin'ny olona zay na hoe inona ny zavatra efa vitako teo anatin'izao fa le zavatra tsopotsopotra zany any tadiavin'ny olona fa le fototra iainganiny tena resaka fampandrosoana eto Madagasikara daholo misy ny zavatra rehetrarehetra ananatsika eto daholo na tany na masoandro na rivotra na arena kibon'ny tany na arena ambonin'ny tany na olona na manam-pahaizana fa tsy ny hoe ataoko zao zavatra zao no ilainay olom-pirenena tsotra fa hoe amin'ny fomba ahoana nanatanterahako azy raha izany manao anazy de rehefa jerentsika le fomba fanatanterahana azy de hoe ny expert avy any velany ny intellectuel anao azy avy any velany ny mpanambola avy any velany de inona sisa le Madagasikara ao anatin'izay ny famatsiam-bola amina resaka fampelezakevitra avy any velany tsy sola matsy volanao zany Joël ka porte beaux yeux zany vazaha na gratuit zavatra io fa tsy maintsy misy tambony io ao anatina fampelezakevitra ary efa misy tambony io zay mampanahatsika ao zany no teny anao mivaovao eniko satria gazety iray namoaka an'izay teto hoe 100,000 hectares namidiny transition tam'izany fotoanandro zany tao anatin'ny 5 taona io tao anatin'ny 5 taona io tam'izany fotoanandro zany navoaka ny gazety zany de ny teny le mpanao gazety tao anatin'le izy hoe avy any amin'ny dossier
mandehandeha any amin'ny communauté internationale nazahoany an'izy tsy zany mamorona ary tsy zany mandainga fa zavatra mivavoaka ampanao gazety zany matona avoaka ampanao gazety zany dinokony amiko io zavatra io zany tena mampiay ahtsika am'izao fotoana zao fa raha Madagasikara hoa le tronoko anao teo de iny zany tsika raha mijery sécurité marina ny tenendra valomanana en sécurité ozy tsy tenenina fotsiny hoe za manana drone za manana zao fa miainga avy any amin'ny fototro tena marina zany le tsy fisy fampitaizana sosialy éducation citoyenne ny tena problématsika eto fa tsy ny répression ny mahamay fa hoe inona no ataotsika any amin'ny fototra ary zay le fampitaizana any tsika nge mana olobe any fiteny any avaratra no hoe ny ina moa zay izy tany misy sojabe tsy miady zaza raha voany tsika manana tany ray aman-dreny tsy miady zaza tsy miady olona zany tsy miady ny fianakaviana ao ana ireo mpangalatra reo sy mpandrobareo aneo anaty vokotany eo monsieur Joël ahoana ny tsy alalan'ny olona andreo fa matahotra izy fa ampinao fotsiny amin'ny éducation sy ny fomba na service de renseignement isan-karany mba azahoana manitsy an'ireo olona reo fa raha tongotsika de hoe ndao anao répression de zay efa manana basy zay efa manana expert zay efa manana andreo de za miteny aminao fa ady guerre civile fandray be ny resaka fandriam-pahalemana sy resaka fitsinjaram-pahefana araka ny ary mifampandrosoana zay mihitsy an'izy mifandray tanteraka ireo satria fa raha io no ataotsika hoe de hoentsika ny hélicoptère de raha rahafatsika amin'ny basy ny anina avy any amin'ny lanitra ireo olona rehetrarehetrao guerre civile ndikan'izay raha mbola azotsika atao ny mandamina n'io sécurité io miainga avy amin'ny fahendrena malagasy sy ny fototra ny fahendrena malagasy any amin'ny fokotany tsirairay saly ny tenen'ny président Ravalbana zay ny lalana fa io tsy resaka hoe de ataoko an'izao de ataoko an'izao io ny afarany io remenabila ny afaratsika iny atsimo iny ange zao fa mangotraka tanteraka mihitsy de tsika ve mbola anampy ndraiky hoe ndao hopitena de tondrany hélicoptère de tifirina avy any amin'ny lanitra sanatria ny vava ary raha vahiny ny tsika ty ilana lalàna ny vahina zany lozika zany ange ny feheziny lozika miaramilatsika ny mahalala an'izany ny gendarme tsika ny mahalala an'izany inona mifantatry zay expert international ny hoe any ambolibozy kely ohatra na any ambodibonara tsy zavatra fantany zany fa théorie avy any velany any de diavino parachute eny aty fotsiny de zay nanaovantsika ihany zay nanaovako anao hoe hitady olona mifandraika am'izay filaniny gasy ny gasy amin'ny fividianana faro hitady izy ary nitadiavinao de io lazaiko anao hoe Andriamatora Ravalmana efa nitondra teto ary nanana an'izay traika efa matoa izy nahatonga an'io napetraka an'io ampirany io teto ary olona manana an'izany resaka discipline manana am'izany gestion manana an'izany ka zany no nanaovako anao hoe manana adidy iny manohana an'izay zavatra izy foto-kevitra angezabe zay Andriamatora Gilbert Raharijatovo mbola tsy tena vitsy ny olona nafantatra hoe tena efa ny safidy ny anoana ny candidat Marc Ravalomanana ianao am'izao andro vitsivitsy mialoha fifidianana zao inona ny fanazavana hoentinao ho an'izay mbola tsy mahafantatra hoe inona ny anton'izay safidy zay ho anao manokana za raha fantatrao efa député efa nanany laran'ny sénateur efa ministre zany hoe ny hiérarchie efa conseiller na premier ministre intelo premier ministre telo efa conseiller tao ary efa conseiller ny président Sénat zany hoe io ambaratonga mpafana io hitako daholo tsy zany ntsony mamayao hoe azo toerana fa zao ny zavatra zava-dehibe amiko de zao za mieritreritra hoe taka ny zanaka malagasy rehetra za tsy anaiky mihitsy ka ity Madagasikara ty ho sandaina amin'ny any velany de ny zanaka malagasy anaovana tetika ady tsy mitombona dia atosika ho azy tsy anana an'izay tsy ifeny fananany eto intsony rehefa aveo fa ny olona ny ifehan'io rehefa kelikely za tsy zay matoa ny ady amina resaka tamina 2009 tena nyteny an'izay de raha ny ady tamin'ny 2009 de nieritreritra hoe sao de tsy mety kosa aloha zao satria zany ny hevitra nandeha tamin'izany fotoana zany za tsy manao hoe marina foana ny nataondra Valmanana ary zany isan'ny anankiray tena tsy nanaiky tamin'le resaka DAO iny choqué mihitsy tamina resaka sala am'izany c'est normal satria zany fa rehefa aveo am'izay rehefa tonga anatin'ny fitondrana zange Joël Ayrton de niala tao
raha nanao gazety tamin'ny tsy fatako mbona tsy nisy tsony ny MBS tam'zany fa nisy fakalazana ny fanamarina ny exposition mikasika amin'ny fanfara gouvernemental tao amin'ny galerie 6 melo deuxième gouvernement n'Andriamatoa Vital tao ano ny laza za tsy anao tsony ny antony de maromaro ny zavatra anankiray tao zava tsisy amin'ny médecine any olona am'izao zavatra hoe Ravalomanana vakiny adina salamina zavatra maninona nya rehefa samy nanota ihany teto amin'ity fireneny ity maninona ny ano tsy navelan'ody teto Madagasikara zavatra nitsoroko zany tao anatina resaka filalana gazety tsy tokony hiditra zany ao anatina raharam-pirenena nefa ao anatina région zay ao anatina resaka maninona no samy nanota ihany teto amin'ity fireneny ity de bahanana ny anankiray tsy mahazo am'verine teo fa ny antony misy intérêt politique fotsiny anapatedray ray zay faharoan'zay zay mbola resaka anay samy resaka vakiny adina zay zavatra fa ny tena zavatra anankiray tena zay de hoe rehefa diniko izy tsy misy mahavita nyty fireneny ity manarina nyty afa-tsika Valomanana ihany nao anaty ninninna zay fahatsondra Valomanana tany tsy zany problemako satria mino afa avec l'âge miverina ho azy ny maharay amandreny azy fa tsy le toetra ny taloha itsony zavatra hitranga io ka ao anaty le traikefa ny ilaina ao anatin'izay satria rehefa mijery ange monsieur Joël ao anatina resaka tenenin'Andriamatoa Andry Rajoel antena tonga ny safidy anankiray ataoko sahala amin'ny Paris de ataoko sahala am'izao salamiami za tsy teny hoe mirediredy satria futur président de la république zany fa za miteny hoe zavatra tsisy mitombony zany ny antony de zao États-Unis namboarin'ny olona tamin'ny resaka pionnier tamin'ny andro ny western États-Unis nisy tany amin'ny 1787 tany nanomboka ny ratsy diso tany nanomboka ny fasiany fanjakana voalohany tany États-Unis firy taona zany après une deuxième guerre mondiale vao ny tena nisy après ny autant deuxième guerre mondiale après ny crise de 1929 zay vao nanomboka mipoitra dolodolo reo trandritretreo satria teo ny nanomboka le resaka gigantisme américain nataony reto le avy any Irlande qu'on appelle le WASP white anglo-saxon protestant firy taona ny olona nametraka an'izany de anao ny resaka ny hoe vitako anatin'ny telo taona zao rehetraretreo ary zay mbola ray fa ny zavatra anankiray tena manahirana saiko de zao raha ohatra ary ka ny Thomasina nataontsika le building be deabe de oiza zany le olona Thomasina ary raha ohatra ka hoe ipetrako anaty building izy ka ny varoaniny aza tsy haingo satria de raha alefako tsy zany mihitsy ny évolution sociale tokony ho zay atsika fa tokony étape par étape zay natao hoe évolution naturelle dans son milieu naturel évolution naturelle ary zay évolution zay raha tany Europe anjery atsika de zao nandalo tamin'ny révolution agricole nandalo tamin'ny révolution industrielle nandalo tamin'ny siècle de lumière zay vao tonga moramora nakaty fa tsika tsy nandalo an'izany évolution zany de tonga de avinao apetrako anaty building io olona zatra niakatra mitohitra io olona zatra mitrano falafa izy io olona mbola zatra ny lalao charbon sy ny ahoana nanaovany charbon ao anaty building ary raha ohatra izy ka hoe antsy building tsy ataontsika charbon zany fa ataontsika gaz aiza nahitany vola anaovany gaz am'zany ohatriny navidina gaz zany zavatra zany ny famitana ao anatina saina vahoaka any zavatra anankiray na tsy fahaizana mihitsy le zavatra misy eto Madagasikara amin'ny ankapobeny ary io ny zavatra manahirana aleoko mijery olona miteny moramora hoe ataontsika le izy averintsika ny taloha akaritsika ny vary de ataontsika sala am'izao de amboaritsika moramora ny tranonareo zay de mino fa raha ohatra asaina mitsambikina sala am'zany eo de ahoana moa ny inon'ny olona io zao misy gazety anankiray tsy fantatra Express de Madagasikara hoe raha ohatra ary kasitsika tramway
taxi biata tsy voalohany olona aiza nananany olona ta tika andoavana 3 mois 3 mois zany zavatra miezaka zavatra réalisme ny zavatra tadiavintsika ao anatin'le izy ka ianao manontany hoe zany ve natonga ao de zay ny zavatra tsy zavatra sarotra fa zavatra tsotra fotsiny sala am'izay hoe zay mila président afaka réalisme ny zavatra resahany ao anatina réalisme tsara ary zavatra afaka mampivoatra Madagasikara moramora miainga avy any amin'io resaka fiainana io fa tsy re tonga de hoe tsy ambikina be sala am'izao de ho vitatsika sala am'izao de mena zavatra mamirapiratra marina fa ao anaty propagande le rêve est plus fort que la réalité ozany vazaha fa zavatra naizanina tsy zany mety misy fetrany ihany le izy misy fetrany ihany zavatra vazaha fa zao no tena lozany ny loza de zao le olona tsy afaka manadiady fa le olona nampiresana zany de nitehaka de nasina mandeha am'izay rehefa aveo reny mety ifidy an'le zavatra sala am'izay amin'ny tsy fahalalany an'le izy koa de miverina indray le problème rehetrarehetra ya fanentanana kely ary no maranantsika anazy andray mato ny ady zao zava-dehibe amiko koa rehefa tiatsika ny ampandresy ny candidat Ravalomanana tsy maintsy ataotsika ny mahazo an'io le resaka épine dorsale eto Madagasikara zany hoe le miainga lazaiko tsara miainga eo ambatondrazaka mandra-pahatonga an'io sy tena io zany tsy maintsy anaovana force de frappe indrindraindrindra resaka communication za akory tsy milaza hoe tsy raha reny any fel président fa manao an'iny ma président fa mitety any faritra rehetrarehetra iny anjarany zany anjarany iny ty izy anjarany direction ny campagne sy ny coordonnateur ny campagne no mijery an'izay lafiny akapobeny sy politique eto Madagasikara zay fa ny anjarantsika eto anatin'ity faritra ty de nometsika manao an'izay satria zao tsy io raha fijerena le fanaovana campagne Ravalomanana hatram'izay de io tsy resaka vola fa samy mitondra ny heriny ao anatin'le izy ary zay tena hitako fa zava-dehibe zay no hitako hoe zava-dehibe izy ny candidat voalohany hoe nanao levée de fonds tam'ireo candidat ina telopolo tam'ty ohatrany nampome any le izy tany amin'ny voalohany hoe inona ary ty de ohatrany nanesoneso ny sasany hoe tsy manam-bola sy ny sisa fa zay nefa tokony modely ao anatina resaka fisainana malagasy mihitsy hoe firenena mahatra kely ty ve de ataonao resaka ampisehoanao na resaka ny tena hoe mahantra mihitsy malagasy de ampisehoanao vola be sala am'zany io zao ny zavatra ny mpandeha rehetrarehetra Joël miaraka mandamina zany rehetrarehetra zany ny miaraka amina eo de tena tsy tena tonga de hoe ahoana ny anaovantsika an'izao fa zay manana tômôbila de mitondra se déplacer am'sala am'izao zay zany le izy ka samy manao ny andraiky moa zany le izy fa ny any fanetana de fanetanana mihitsy mikasika ny resaka ny en grande ville rehetra eto Madagasikara aloha voalohany indrindra grande ville rehetra eto Madagasikara reo le tsara ambakaina reo le misaina be reo le efa nianatra reo le efa nahita ny vaovao rehetra teto Madagasikara za tsy manavaka akory ny teny an'izay fa ireo tsinona inondé ny média rehetrarehetra reo no zany malala ny zava-misy eto Madagasikara reo tsy ambakainy reo grande ville eto Madagasikara reo no afaka misaina hoe marina tokoa zany fa zao le vaovao tam'izany tranga tam'izao fa ny any ambanivohitra efa tsy fidiny any tsy misy ninona ne sady tsy misy vaovao tsy misy ninona hatram'izay de anao zany de anjarany am grande ville rehetrarehetra no mandray andraikitra mihitsy hoe ahoana ny tondratsika an'ty Madagasikara ty efa nafaly aloha teo efa zava-dehibe ny teo no hoe zay de vitan'le premier tour io fanomezan'ny olona tao anatin'le resaka fividianana le izy everiko fa fifandraisana andraikitra angeza be zay ary nandray andraikitra angeza be tam'izany reo le grande ville rehetrarehetra Madagasikara efa tratra amin'ny média reo le média no resahako fa za tsy manavaka hoe ny any ambanivohitra tsy resahako fa ny antsinina mbola sarotra be ny tena hoe fividianana any mbola sarotra be any mbola any le resaka hoe mandatsabato izy voninahitra Eugène zay fa ry any mbola sarotra be any fa le grande ville ny resahako hoe anjaratsika no mijery no avy ty Madagasikara ty ary zay andraikitra zay zava-dehibe ho an'ny citoyen afaka mifidy ka raha ohatra tsika ka iverina hiala am'le resaka fahasahiranana kapbe ny ainatsika am'izao fotoan'izao aloha misafidy ny zavatra tokony hoety de ny olona manana an'izay fahendren'izay na de ny ataoko zay anaram-bositra menandra Ravalomanana fotsiny aizanke aloha tsara ty Ravalomanana ina moa zisy atao anaty Facebook zay ny hoe ny vahoaka miantsazy hoe dada
mpiasam-panjakana sy ny mpiasan'ity koa ny atsazo hoe ray aman-dreny Ramsey. Ny mpanao politika ny atsazo hoe Ravalo. Ny miaramila sy ny manambonahitra ambony teto amin'ny firenena sy ny tompona andraikitra ambony teto amin'ny fanjakana nanao azy hoe Masoandro. Be dia be ny anaram-bositra de saky apetapetaka tao Ravalo fa tsy mipetaka. Misy antony zany. Tsisy mipetaka ary misy antony zany nahoana resahantsika eto. Ary manana andraikitra lehibe tsika mampahafantatra an'izany hoe nahoana tokoa moa le olona nataon'olona hoe dada nefa tsy avany tsy volovolony fa olona fatany fotsiny sy identifié tamin'iny izy. Nahoana nataon'olona hoe Masoandro, nahoana nataon'olona hoe Ray aman-dreny, nataon'olona hoe zao i Ramsey. Ny antony misy dikan'izay. Ary zay dikan'izay zava-dehibe ao anatin'ny olona hitondra ny firenena. Ary misy dikan'izay de zay nanaovako an'le article tam'izay hoe amin'ny resako tamin'ny tantaran'ny président Ravalomanana, ny titre le article iny raha tsy fantatra hitanao hoe on peut ne pas aimer Ravalomanana. Forcément on l'admire, on ne devient pas président par hasard. Zay nalazavako azy ary hitako publication nataoko tamin'ny alina angamba zay fa de ampy aloha zay ny andro amin'ny Joël. Ya. De makasitraka anao nitondra zay famakavakan'izay Gilbert Raharijatovo de makasitraka atsika ihany koa nanaraka ny fandarana ary manome fotoana anao amin'ny manaraka indray matoa Gilbert Raharijatovo satria mbola misy andro vitsivitsy hiatrehantsika ny fampelezan-kevitra faraparany de mety mbola isy zay fotoana hifanankalozantsika hevitra izay de mametraka ny veloma mahafinaritra tompoko lasy tompoko vavy. Salut.